Tony mazatra moa aorian'ireny lalao-goavana tanterahany any amin'ny kianjan'ny Mahamasina ireny dia misy hatrany ny resadresaka hifanaovan'ny mpanao gazety ny Mahery amin'ireo mpanazatra ny ekipa niakatra kianja, samy nanana ny fijeriny na ny ekipa nivoaka ho mpandresy na ny ekipa haresy tamin'ity reto manasadalana roa no tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ireto. Ny tombony nanany Kosfa nandritra ny compétition igny de tamin'ny taona zay fahatelo amprisina zany ny ankizy hoe hidika faharotsika amin'ity taona ty de igny moa vokatra tsy kisandrasandra zany nazona le vokatra fa niara-miady arzalahy sady Andriamanitra koa nanome le vokatra. Andeha any amin'ny championnat national sy anao ny famaranana amin'ny ADMA manao na ny fanomanana an'izay mety le fagnomanana efa vonona hatramin'ny talohany zay amin'ny fagnomanana de amafisina fotsiny le fomba famonoam-baolina amin'ny herinandro ambony le lesiko ohatrany tsy de tena misy loatra teo fa zany hoe misy erreur technique anankiray nataony joueur ray fotsiny de efa tana mahafaty lesy. Anahoana ny fanomanana ny coupe? De toy zany fanomanana ny coupe fa de latsaka kaloha amin'ity. Tombony amanay aloha de moral hoe zany nametraka an'le bloc équipe atao, fantatro tsara ny travail atao de namafisina ny toe-tsain'ny joueur hoe ty ihany profitena rehefa anao amin'ny mama ka hatramin'ny segondra farany tsy maintsy mitady fandresena foana fa raha vao marqué atsika de tsika indray ny manao an'le bloc sorako manokana ny joueur na tanteraka zay fandraisana consigne zay makasitraka amin'ny tsara koa fa hitako hoe tafitany amin'ny le antsoko tamin'ny sport record hoe miverena de ataovy amin'ny tena tokony ho izy fa aza manao sentiment ntsony raha hitady vokatra tsika de miainga amin'izay nanaovana analyse statistique andianana. Sultena Analamanga amin'ny championnat national no manao famaranana Analamanga izaho aiza ny fanomanana? Ny fanomanana aloha de tokony hiakatra raha ohatra ka mitady dingana ambony foana fa tsy maintsy jerena tsara ny lafiny rehetra hoe manahoana ny fiarovan-tena, manahoana ny eo ampovoan'ny kianja, manahoana ny fanafiana. Teto aloha ny talesika hoe famonoam-baolina no hitako lesika ho anay zany satria ligne d'avant mihitsy ny mbola amin'ilay resaka fafahana mampiditra ny baolina ho anay zay ny olana aty amin'ny vodiny efa afaka hoe efa savaly ezaka zay ao anatin'ny fanomanana mbola misy ny coupe fa mbola manarina fa raha soan'izay ohatran'ny nisy tsy fanekena ny fanapahan-kevitra tsara teo maître raha inona ny tena mitranga? Le izy izay teneniko an'izay hoe zay mametraka foana anatina fair play fa le izy kosa apetraka hoe baolina aoka ho tsara satria zay eto mahita eto tsara mihitsy ilay bandy namoaka an'ilay baolina tany anaty vio mijoro eo amin'ny sisina poto ohatra zao miankina amin'ny poto namoaka an'ilay baolina amiko zany mbola tsy maty mihitsy mbola tsy nandady tao anatin'ny ligne vio ngamba aty amintsika moa zany dommage tsy mba misy an'ireny vidéo afahana mijery reny kanefa ny olana lasa problème le izy satria le fort ataon'le joueur eo ambony terrain lasa simba ao anatin'ny fotoana nefa raha ohatra zao mba nitsaraina tsara raha nisaraka mbola tsy maty igny mbola niady tsara ny lalao no mety mbola tany anatina tiro bus ny namany fa zay moa zany ny zavatra misy zay teneniko anao zay ao anatina fair play manaiky zay ny faharesena fa de apetraka foana fotsiny io satria hitatsika foana reny ny zavatra mitranga zay solotena atsika mandeha makany Afrika aiza indray mandeha io vomipotra eo de hoe inona ny anton'izany za zany tonga de milaza foana amin'ny zavatra ohatry reny matetika de lasa misy ekipa atositosika foana zany de rehefa aveo izy lasa manao Afrika nefa de indray mandeha de tsy miverina fa mba tokony hojerentsika zany ao anatin'ny fotoana amin'ny fanamboarana zao misy efa misy fotoana amin'ny fanamboarana de io zao tsika hanao kanina de tokony mbo jerena any anatina compétition any anatina championnat ohatry zao mihitsy ny tokony mba hisongadinany zay tena meilleur de afahantsika mahita zay hoa manaiky eto resy zay ary tsy hoe fanaovana hoe vavany resy akory nytenenina fa nianahako za manaiky teo zao satria inona lasa tsy maintsy nyintervenir ihany tamin'le décision ataon'le juge de tous avato zany zay nilaza hoe mifahafatesan'le baolina de io moa izy ny tena tany anao mivoaka ny terrain nefa zatsy ny agressé anazy tsy nanompa anazy fa tsy zakany le teniny teneniko zay le izy angamba fa zay apetraka ohatran'iny zay ny teniko ny fonako raha ohatra ka nisy mety hoe nandratra ny sasany zay.